Miarabantsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao alady ny Paska izao. Miarabantsika natratry ny Paska dia mirary soa antsika tsirairay avy izay mpanaraka ny vaovao an-tsary ary asaina indray isika hanaraka hatramin'ny farany vaovao amin'ity alady ity izay mazava ho azy fa hibahan'ny toerana tanteraka ato anatin'ny vaovao an-tsarintsika ny akony izay fankalazana ny fetin'ny Paska izay amin'ny mahafety kristianina azy dia ahatsiarovana ny nandresen'i Kristy ny fahafatesana izay fototry ny famonjenaka tany amin'ny commune Ankily district-ny Osy renivohitry ny faritra Iorombe no nankalaza ny fetin'ny Paska ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianirina Mikael mivady tamin'ity alady ny Paska ity araka ny hitantsika amin'ny sary izao nisy ny fotoam-pivavahana ny raisam-pinoana niara-ny ombim-poko tamin'ireo kristianina tany an-toerana izy mivady androany niaraka tamin'ny Prime Ministre Mamitsina Rajaonarson ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko ireo mpikambana sasany eo anivon'ny gouvernemanta tany ihany koa moa ireo solombavambaoaka marobe izay voafity tamin'ireo distrika maro teto Madagasikara niara-dia tamin'ny filohan'ny fanavaozana mivady izany tao anatin'ity fotoam-bavaka ho an'ity alady ny Paska ity. Taoriny ny fivavahana ny raisam-pinoana iny moa izany dia niatrika asa fampandrosoana avy hatrany izy ireo na dia fety izany andro arahantsika izay rehefa avy eo fa andeha aloha hifantoka amin'izay fetin'ny Paska izay isika tao anatin'ny toy ny fampahalalam-baovao rehefa fotoanan'ny Paska tahaka izao dia misy foana ny afatra hoen'ny Papa Iray Masina ho an'ny vahoaka maneran-tany ka ho an'ny andramo dia niompana tamin'ny fiantsonan'ny olombelona rehetra ny mpitondra fanjakana ireo manana fahefana mba hampanjaka ny fandriam-pahalemana ny afatry ny Papa Léon XIV androany izay fotoana nanatrehany lamesa sy nanomezany afatra voalohany moa izany izy ity ao anatin'ny Paska taoriny navoafidy azy ho Papa Iray Masina tamin'ny taona 524 nandritra ilay tso-drano mahazatra urbi na hoe ho an'ny tanàna sy ho an'izao tontolo izao dia nanakihana ny tsy firarahina manoloana ny ady sy ny vokany Papa Léon XIV tao anatin'ny lamesa teo amin'ny Place Saint-Pierre tao Vatican moa no nanaovana izay ao arahantsika miaraka amin'ny maharitra ara-marikoto. Samihafa no niarambany ny Papa Léon XIV ny kristianina maneran-tany ny andro ny Paska isan'izany ny fiteny arabo ny sinoa ary ny polonais. Fratelli e sorelle, in mezzo a noi, Francese, joyeuse Pâques, portez à tout le monde la joie de Jésus ressuscité et présent parmi nous. Inglese. En anglais. Happy Easter. May you bring the joy of Jesus, who is risen and present in our midst, to all you meet. Tedesco. En allemand. Frohe Ostern bringt allen die Freude des auferstandenen Jesus, der unter uns gegenwärtig ist. Arabo. En arabe. Quijama Majida. Cinese. En chinois. Fuhuo Chia Qua Lieu. Et latin. E Et en latin. Felix sit vobis Domini resurrectionis festivitas. Iesu resuscitati inter nos adstantis, laetitiam cum omnibus communicate. Fankalazana ny Paska voalohany taorian'ny navoafidy ny Papa Léon XIV ny volana May 2024 no nitanterahana teto amin'ny Basilika Saint-Pierre. Tsy mitovy amin'ireo Papa nifandimby teo alohany ny Papa Léon XIV izay nisafidy ny tsy nanonona anarana firenena na faritra mihitsy na dia maro aza ireo firenena miaina ao anatin'ny ady amin'izao fotoana. Ny sabotsy 1 avrily ho avy izao dia isy ny fotoam-bavaka natokana ho an'ny filaminana ho tanterahana eo amin'ny Place Saint-Pierre ihany ary iantsony ny Papa Léon XIV ny mponina maneran-tany hiaraka iombom-bavaka. Amin'izay mahafety kristianina ny Paska izay moa izay fahatsiarovana ny itsanganan'i Kristy tamin'ny maty fototry ny famonjena dia tany am-piangonana avokoa ny ankamaroan'ny olona androany ka nitety fiangonana maromaro ny ekipan'ny televiziona malagasy tamina faritra samihafa androany dia ho arahantsika ny akon'izay.
zanak'ondrin'andriamanitra intela manala ny fahotanjo tontolo zao koa sambatra sika efa voantso ny zanak'ondry andraanjala ny fanalasany. Teto amin'ny ekary masina misy elitosy nankalazana manetriketrika ny fetin'ny Paka rehefa avy niaina ny Karemy nandritry ny 40 andro mahery. Mirehitra ankehitriny ny jirony Paka narehitra tamin'ny afo vao nandritra ny fankalazana ny sabotsy alina masina. Mangetaeta fiadanana ny vahoakan'Andriamanitra raha ny hitan'ireo filan-kevitra pastoraly. Atao hoe amin'ny mahatokana andraikitra anay moa izany dia tsapa tokoa hoe mangetaeta an'izany hoe fampisehoana ny finoana izany reto kristiany reto hitantaratra izany nandritra ny 40 andro ny Karemy dia indrindra moa miainana ny herinandro masina sy ny atetona masina amin'ity taona ity dia tena avory-lanina tokoa ny kristiana ary namaly hatrany an'ireo antsona taon'ny fiangonana na izany fankalazana ny lalany azy fijaliana tato am-piangonana teny Kalamanjana teny Ambohidrapeto teo ihany koa ny fisitra fandraisana sakramentan'ny fampihavanana dia tonga maty tokoa kristiana teto amin'ny fiangonana. Nandritra ny sorona masina no nilazana ny vaovao momba ny fahalasana ny Bergino izay mpamakilay ny fikambanana Karma. Nodomany i Bergino isan'ny Karma izay anisan'ny mpiarolalana taty misy telo lalàna izy Bergino, Beraseza ary Angelo. Izy telo lalàna ireo ny mpamakilay teto Madagasikara. Dia zao maty zany Bergino ny farany dia minataka vavimantsika rehetra ho azy. Indrindra amin'ny talata ho avy zao amin'ny sasany dia izy lamesa hotaleo izay am'laviny eto anasantsika rehetra mba hivaviman'izany. Ankoatr'izay dia nanentana ny kristiana ny pretra hiaina tanteraka ny fiadanana hiteraka fifaliana amin'izao Paka fandresena 420 izao. Nandresy ny tompo ka nanosika ny olona hitory ny filazantsara feikevitsoratra masina notsongaina nanamarina ny fetin'ny Paska ho an'ny efitsika Ambohinambo fiderana talata maty. Namarateto ihany koa fa tafiditra ao anatin'ny fahaverezana ny olombelona ankehitriny ka ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hery lehibe hoentina miaina eto anivon'ity tany fandalovana ity. Izao andro iainana izao riavana dia andro ny fahaverezan-kevitra. Andro ny fangatsiahana ara-panahy, andro ny famaizinana. Fa mbola maneho ny heriny Andriamanitra riavana, mbola manome vahaolan'Andriamanitra. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no anisany ivo ny fitoriana ny filazantsara. Nambarateto ihany koa ny fanantenana ny hitsanganany ny mpinondretra maty ka hisitraka fiainana mandrakizay. Nisy araka izany ny hafatra no entin'ny mpitandrina. Mila manana fiainam-pandresentsika, tsy mila matoritory intsony isika na rendre manara-panahy fa Jesosy Kristy no efa nandresin'ny fahafatesana mba ho fandresena ho antsika ihany koa. Koa dia aleontsika tena hiezaka mba tsy ho very hevitra intsony ka hiaina ao anatin'ny fisalasalana sy ny tahotra fa tena ino an'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Niavaka ny fankalazana ny aladin'ny Paska teto izay fotoana voalohany niarahana tamin'ny mpitandrana Randimson avitra miora ho an'ny fiangonana Ambohinambo fiderana dia ho toizana ny alatsinain'ny Paska ny fiombonana izay hiarahana amin'ny mpitandrana sy ny ankohonany. Any amin'ny makolinina eny mahitsy ano fotoana ionatsika sy ombonatsika iarahana amin'ny pastera manitra sy ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana.
foton-dehibe ho an'ny fiangonana pantekotista mitambatra ity alahady ny paka ity. Ho an'ny vondrombavaka eto Ampandrana, mizara telo lehibe ny fandaram-potoana. Ny fiangonana pantekotista mitambatra dia tsy hoe makalaza feno makalaza fotsiny ihany, fa tena fiainany mihitsy ilay andron'ny Paska. Voalohany sekoly alahady no mazava ho azy, fianaran'ny pino ny soratra masina. Eo no nisan'ny mampiavaka indrindra tian'io ity, maneho izay filazantsara izay Jesosy maty nalevina nitsangana tamin'ny maty izay lazain'ny Paoly amin'ny Koritiana voalohany 5:12. Ary nao mafisiny izany rehefa nanohitra ny epistiliny hatrany Paoly ny hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatika. Dia eo ny fivoriana amin'ny ankapobeny izay andraisan'ny missionnaire anjara. Missionnaire Christian Richardson izy mivady no tonga vahinay androany, mitondra ny afatra avy amin'ny Jesosy Kristy manamarika an'ity Paska ity. Izy dia missionnaire mifehy fiangonana pantekotista mitambatra manerana ny Oceanina Indiana. Ny fahatelo kosa dia fandraisana fanasan'ny tompo izay tanterahana androany hariva. Maty izy mba hamerany heloka, velona izy mba hahafaha miova. Manana ny liturziany manokana ny fiangonana pantekotista mitambatra, fiangonana manamarika ny 550 taona ny joroany eto Madagasikara. Ho an'ny finoana kristianina ny Paska dia midika fahafahana na ny fandresen'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana izay mampandresy ny olona rehetra minina. Izany raha teny loha hevitra ny banjinina nandritra ny herinandro masina teto amin'ny fitandremana zoara famonjena maro antsetra. Dia fandresen'i Jesosy zany dia fandresen'ny fiangonana ho an'izay minina rehetra zany dia manantena an'izay fandresena izay. Ary fiainany manontolo zany mahatonga ny fiangonana ho mandresina ny kristianina dia vokatra ilay fandresen'i Jesosy Kristy. Fenoboka ny fiangonana zoara famonjena maro antsetra tamin'ny andro ny Paska. Misy aza ny tsy omby efitrano fa mipetraka aty ivelany, manambara izany fa manao zava-dehibe ny fandresen'i Jesosy Kristy ny mpino hoy ny mpitandrina, ary tsy ny andro ny Paska ihany fa nanomboka tamin'ny herinandro masina. Raha hatramin'izay aloha dia tamin'ity zany tena nahitana fahombiazana satria maro ny olona izay lina tamin'ny fampianarana maro samihafa dia natao nandritra ny herinandro, indrindra fa namarana azy teo zany hipahitarika mihitsy hoe tena fa manomboka voarain'ny olona zany dikan'ilay manaraka ny azo fijaliana, fandraisana fianarana, andraisana afatra. Amin'ny mahafotoan-dehibe azy dia nisy ireo zaza sy olon-dehibe 13 nandray ny sakramentany batisa, ny faranana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny fotoana. Raha fampisehoana nataony antoko-pira hafa fima kosa no nandravaka ny fandaram-potoana ny alahady ny Paska tolakandro. Izay ny tany am-piangonana tamin'ity alahady ity fa tsy nanadino ireo zazabeazana tamin'ny akany fitiavana atao amin'ny fokotany Matsinjo Mananjary kosa ny misy ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana fa nanometoana ho azy ireo araka ny fampitambavan'ny solotena televizana malagasy any Mananjary. Zaza sembana ny isa 12 tezaina eto amin'ny ankany fitiavana izay karakarain'ny masera eto Matsinjo izay manana olana amin'ny famatsiana ireto zaza tezaina ireto no nanaovany ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana fitsidiana. Fanaon'ny ministra dia ny franconio matetika ny famangina ity ankany ity ka ho an'ity alahady ny Paska ity dia nosafidiany manokana no nanolotra vola ho fanampiana ny ankany amin'izao fety izao. Ka ity andro ny alahady ny Paka ity dia nosafidiana manokana ity toerana ity mba isidiana anamariana an'izay, ary ihany koa amin'ny tanany iraka avy amin'ny Andriamatoa Colonel Randrianirina Mikael, filohan'ny fanavozan'ny Repoblikan'i Madagasikara, mba hanomezana tolo-tanana ny trano fitiavana ity amin'ny fiahina sy fanokona ary fikarakarana ny maha-olona ato an-toerana. Ka adidy mavesatra ny atrendry masera amin'izay asa fanompona izay dia masiaro manana didy hifanampy sy fanometanana ny fitondram-panjakana ka mamita iraka ny Diego tia iraky ny filohan'ny fanavozana ka nitondra an'izay voasirambi-tanana mba hoentina anampy azy ireo. Marina tokoa fa nitao-trano sy efa nirery izahay masera eto fa ny fiaraha-miasa no zava-dehibe takazao etsika taonareo izao
dia makatelona makasitraka mialoha an'izay hetsika nataonareo sy mbola ho ataonareo ho an'ny trano fitiavana tsy ny trano fitiavana fa ho an'ilay tapaka sy namana izay karakaraina atao ny trano fitiavana irariana hatrany izany ny hisiny mpiara-miasa moa ny zava-dehibe ary irariana ihany koa ny ananana fahasalamana sy ny hery satria io ny voalohan-karena ao antsika makasitraka makatỳ. Izy ihany koa moa ny fihaonana niaraka tamin'ny iray aman-dreny am-panjaka taty an-toerana. Fa rehefa fotoanan'ny pasika tahaka izao dia anisan'ny tanàna tena maresaka indrindra ny any amin'ny Tsirabe reny vohitry fahatrivakana Karatriny misy hetsika fialamboly maro samihafa mandritra izay fety izay ary betsaka ireo vahiny tonga ny toerana miala sasatra amin'izao fotoana izao raha ny fampitam-baovan'ny solotenanay any Tsirabe. Anisan'ny fety mampalaza ny Antsirabe hatramin'izay ny fetin'ny Pasika, hetsika sy fialamboly ary kilalao isan-karazany no hita aty an-toerana mandritra izao fety izao. Miavaka ny mpakana Antsirabe ary maro ireo vahiny no misafidy ny hanao fety eto. Samban'izay vao nanao paky eto Antsirabe dia hitanay hoe tena mahafinaritra. Nisy dia natao taty dia mba niandro paka hoe mba hijery an'izany pakana Antsirabe fa henonay malaza loatra ilay izy. Mahafinaritra mitondra ny ankizy milalao izay dia afa-po ny ankizy amin'ny filalaovana satria be dia be ilay karazana kilalao, karazana fialamboly mahafinaritra. Fahitako ny paka eto Antsirabe aloha mahafinaritra izay efa tamana makatỳ mahitsy mandeha aty mihitsy izay satria ny antony koa ao Antananarivo tsy dia azo anaovana zavatra ohatry izao tsony rehefa fety dia alohanay makatỳ Antsirabe. Mampiavaka anazy izany aloha dia ilay Piazy Betory dia mahafinaritra be vahoaka be. Afaka miala voly tsara ny rehetra amin'izao fetin'ny Pasika izao ary ny rariana dia mba ho Pasika ieren-doza. Fa tsy latsa-danja amin'izay ihany koa moa ny any amin'iny ny Antsirana raha vohitry ny faridiana ny ova ho festival raha toka animation fotsiny tao anatin'ny taona maro taloha nisehoana laza fahiny any amin'ny plage Ramena any Antsirana any anisan'ny plage tora-pasika izay anisan'ny mahasarika olona maro rehefa fotoanan'ny Pasika raha toka seho andihan'ny fahavalo ambin'ny folo ity seho ity nitondra ny anarana hoe Fatsiky Lamonty izy ity teo aloha ary niova festival araka ny nambaran'ny tompony andraikitra mba ahafahana mandrindra ny filaminana any an-toerana mandritra izay fety izay dia nidinay fotony tany an-toerana ny OMC araka ny fampitam-baovao ny ity anjara solotenan'ny televiziona malagasy any Antsiranana. Niainga tamin'ny mpinamagna efadahy tamin'ny taona 470 ny hetsika Fatsiky Lamonty eto Ramena. Agnarana izay nisintomigny tamin'ny Fatsika na tsilo ny hazo fihinam-boa Lamonty na ihany koa mokonazy. Nitsahatra nandritra ny fotoana naharitra nefa ity hetsika ity noho ny antony tsy miankina tamin'ny mpikarakara. Amin'izao taona 2024 izao tsy vitany hoe niverina fotsiny izany fa niova ho festival. Tamin'izay fotoana izay dia DJ Luc izay efa tompoko lahy, DJ Stone izay efa Los Angeles La Réunion, Jona Rotsaka izay efa retraite izy dia efa tsy maharaka antsony amin'ny raha karaha ty fa mbola magnano activité fa tsy agnatin'ny Fatsika. Dia za DJ Moshid. Rehefa nigiakagiaka zahay nagnampagnena raha dia navy ny vahoaka hoe zay mba hiaraka ireva aminareo. Dia izy ty rêve personnel. Fa anareo koa ty hidika miaraka aminay aleo magnefa raha giagny anareo ato dia nanapaka Fatsiky Lamonty zay nataonay totontoro io amin'ny 10 mètres teo tao anatiny tao zany. Au 3e année commence fana 2020 zay vao commence nagnano lakoho fa Fatsiky io zegny ataonay magnodidiny lakoho fo. Navita 7 taogno zahay. Manoloana izany dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo manam-pahefana eto an-toerana izay notarian'ny préfet Antsirana na Mananjara Lucien nametraka lamina niaraka tamin'ireo mpikarakara ny hetsika mba handrindrana ny filaminana. Ka ny antsoava ngamba ho antsika jiaby zay ankatỳ Ramena dia hagnaraka ny lamagny napetraky ny tompon'andraikitry rehetrarehetra. Mio misy tompon'andraikitra ho an'izay mikarakara festival le voalazanao teo, festival Fatsiky Lamonty, eo koa ny lamy apetraka ny fiadidiagna ny tanàgna sy ireo tompony toerana izay mety hitsidintsika aty Ramena. Fa ny tanjontsika dia Pasika ieren-doza. Amin'izao fivadiany ity hetsika ity ho festival voalohany izao dia mpanakanto folo ahitana ny Wawa,
Rijad, Tafar, DJ Moursid, Bastalayon, Romeo, Brahms, Risia, Oxy ary Swingman no agnafana ny lanonana mandritra ny andraroy izay mifanitra an-dalagna amin'ny fetin'ny Paska. Izay ny vaovao mandridina ny ako ny fetin'ny Paska tamin'ity alahady ity fa ivadika lafim-baovao hafa indray isika araka ny fanambarantsika teo dia any ankily any amin'ny distrikan'ny Osiany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady miaraka amin'ny Prime Ministra sy ireo mpikambana sasany anivon'ny gouvernemanta araka ny efa ny antsika tany am-piandohan'ny vaovao dia niatrika fitaom-pivavahana izy ireo fa taorian'izay dia nitondra fanampiana ho ana sekoly tany an-toerana ho fampiroboroboana izay sehatry ny fanabeazan'izay ary samy nahazo ny anjarany avokoa moa na ny mpianatra na ny mpanabe. Andrasantsika kely ny sary mifanaraka amin'izay dia ho arahantsika izay rehefa avy eo fa mandra-piandry izay aloha dia andeha ho any amin'ny distrikany Manakara vetivety isika satria tany ihany koa ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana eo amin'ny lafiny fijerenany maha-olona amin'ny sehatry ny ara-pahasalamana ho an'ny vahoakany amin'ny faritra fitovinany iny dia naorina amin'ny commune Tatao distrikany Manakara ny klinika sy maternité izany mba ho fitsinjovana ampona fa indrindra ny vehivavy bevoka zany tany an-toerana moa ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny colonel Andriamerso Gervais nitokana tamin'ny fomba ofisialy izay fototra avitrasa izay Dosité Malala sy Eric Didier mampita ny vaovao. Amin'ny alalan'ny fanavaozana ny Madagasikara izay taliny andrimatoa colonel Mikael izay solokela eto no anapahana ny Liban ho fanikafana voalohany ity klinika ity. Foto-drafitrasa lehibe manaraka mifenitra sy mamaly ny filamponina ato anatin'ny faritra fitovinany ny klinika sy maternité Bani eto amin'ny commune ny Tatao distrikany Manakara izay notokanana amin'ny fomba ofisialy. Tanteraka izao vokatry ny fiarah-miasa ny FCRA sy ny Comfort Aid International mpiara-mombonantoka avy any Amerika zava-dehibe ny mizara amin'ny hafa ho fanampiana amin'ny mpiarabelona. Misy resaka masina amin'ny Korana amin'ny Baiboly hoe zay magnome soa Andriamanitra tsy maintsy hamaly anazy maro amin'ny fiainana sy ankoatrany. Andriamanitra nanomentsika vola be zao dia tsy maintsy zaraitsika zay fahasoavana zay soa namen'Andriamanitra antsika any vahoaka malagasy satria rahalatsika zay reo. Nanamora ny fananganana ny klinika amin'ny lafiny maro ny fitondram-panjakana ary mbola manohy ny fifanomezan-tanana. Sy voavitsika vola ngaingolo ho vozelato, ngaingolo hiterakato. Imagine hoe raha tsy manatobitsy tsy manana fena kosokosy ahoana ny imezinareo tany Manakara efa misy an'ity ve eto mitodika ao ho asika na fanjakana raha mba misy resaka administratif taratasy manokatra any amin'ny commune io na ho any amin'ny région na district any ministère mila fampametana asika ho anareo DRS manokana amin'ny lafiny technique amin'ny lafiny personnel raha misy zavatra ilain'ity clinique ity aza miravoravo-tagnana nareo tsoro-tagnana zareo fa nanome ngeza be izy io manome zay mba kely zakasika ndraiky sika efa manahazo dia mizara koa nanome. Taorina ny fitokanana ny klinika sy maternité Bani dia nitsidika ny sekoly Almadi sy fitaizana zazakam-boty ny mpanolotsaina avy ny fanavoazana nankasitraka amin'ny asa fanampiana ireo sahirana. Tasika neto sy hoe ity école ity rery akory misy efatra 5 izy io amina toerana samihafa avy amin'ny fikambanana FCRA izay tena hoe manao asa fanompoana zanak'olona sahirana tanteraka kamboty sy manakatao sanatria zareo sy hoe manao an'ity dia misy tombosoa any fa tena hoe valiny-bavaka avy amin'Andriamanitra ny azy mitakaliny ho entin'izareo manompo ny zanaka malagasy amin'ity faritra ity. Mirosy ihany koa ny asa fanamboarana ny trano fonenana vaovao 200 mahery ho an'ny fianakaviana sahirana ataon'ny FCRA aty an-toerana. Ankoatr'izay dia mbola nametraka ny vatovotry ny sekoly ihany koa ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ho fitsinjovana ireo sahirana amin'ny lafiny fanabeazana mbola fiara-miasa amin'ireo malala-tanana teo ihany izay araka ny fampitambavao ny Dosité Malala sy Eric Didier.
miaina anatin'ny fahasairanana ireo ankizy mpianatra sy mpanabe eto amin'ny croisement loko mifokotan'ny Ambomandroso commune ny Tatao distrikany Manakara no ny faratsiany trano fianarana. Manoloana izany nandray andraikitra ny FCRA mpanao asa soa miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka Comfort Aid International ary ny fitondram-panjakana ifanometanana amin'ny fananganana ny sekoly ka nametraka ny vato fototra teto Ambohimandroso ny mpanolo-tsaina avy mifanavoazana kolonely Andriamiarsoa Juve. Toeran'ity zany besaka fokotany olona sahirana daholo dia mba hialan'le hoe ny ankizy aty zany mandeha tongotra adiny 2 vao tonga amin'ity lakilasy ity. Io zany niezaka vitan'ny ray aman-dreny sy mpampianatra anankiray. Dia nohon' izay ezaka natao mpampianatra anankiray sy ny ray aman-dreny zay dia nanohina ny fony zareo FCRA dia nitady fiara-miasa amin'ny avy any ivelany izy hitasika zao fa manomboka le foto-drafitrasa fampianarana manomboka amin'ny klasy primaire ozy izy juskany amin'ny secondaire. Na izany na zany ny fitondram-panjakana dia tokony sy rahavitana kosa nefa chef de région zany zao manana ny engin dia izareo zany no andray an-tanana ny fanamboarana ny terrassement ny terrain 20 hectares izy ity izay asina trano ho zato mahery izay vinavinaina ho vita ao anatin'ny 7 volana. Misy fomba fiteny hoe l'homme propose Dieu dispose. Fa zareo zany hiezaka an'izay maximum vitany fa ankinina amin'ny ao ambony ny zavadrehetra. No amafisy ny mpanolo-tsaina avy mifanavoazana kolonely Andriamiarsoa Juve ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka mba hitohizany asa fampandrosoana aty amin'ny faritra Fitovinany. Araka ny efa nambarantsika teo hatrany dia tany Ankily distrikany Osy renivohitry Fahatsiorombe ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady androany antondra fanampiana ho ana sekoly tany an-toerana izy ireo ary ny anton'izay dia ho fampiroboroboana izay sehatra ny fanabeazan'izay ka nahazo ny anjarany avokoa na ny mpianatra na ny mpanabe ary taorian'ny fangatahany mpanabe sy ny ray aman-dreny mpianatra dia nambara fa isy fananganana efitrano-tsekoly fanampiny amin'ity EPP iray ao Ankily ity ary asiana foto-drafitrasa famatsiana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika araka ny vaovao ety mity amavavy fetiny any Andrianjafy ary Arline Florence. Anisan'ireo komuna isitraka sekoly vaovao ny eto Ankily distrikany Osy efa tamin'ny taona 1970 no nitsangana sekoly ka efa antitra sy mesimba ny foto-drafitrasa eto toerana izay mampanano sarotra ny fanabeazana andreo ankizy. Na dia izany aza manao ny ezaka rehetra ireo mpanabe eto amin'ny EPP Ankily amin'ny fanabeazana andreo mpianatra 400 mandrafitra ny sekoly. Mpampianatra 700 no misahana ny fanabeazana izay 7 amin'ireo ihany no mpiasa-panjakana, ny 7 ambiny kosa mpampianatra FRAM. Isan'ny lara-pamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ho an'ny faritra rehetra eto Madagasikara ka nitsidika ny sekoly teto Ankily ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady nitondra fampitovana maro mba hisitrahan'ireo mpianatra fanabeazana mendrika sy mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Tao anatin'izay dia misy ny kit scolaire ho an'ireo mpianatra, boky isan-karazany, kit ho an'ireo mpanabe sy fitaovana numerika maro. Koa misy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy io 200 jiro dia misy 60 ihany koa kit numerika. Ny ao anatin'io kit numerika io misy tablette, misy écouteur, misy vidéoprojecteur, dia misy ordinateur, dia misy serveur. Ho an'ny sekoly zany zay mba hanatsarana ny fampianarana dia satria tsisy jiro ny ato dia andefa olona ametraka panneau solaire ato tsy ho ela dia alefako eo andehanany jiro ato amin'ny sekoly ho an'ny Ankily aloha dia ho an'ny Osy dia ho an'ny Madagasikara. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny lahateniny fa tsy mijanona eto amin'ny komuna Ankily ihany izay ezaka fampitovana sy ny fanatsarana ny fanabeazana izay fa hiparitaka amin'ny faritra maro manirana ny nosy.
ivadika lafim-baovao hafa indray isika tao reny fanampiana ireo traboina tany amin'ny fatra Tsinanana sy Aloatra Mangoro no fandalovana ilay rivodoza Gizany dia efa niainga androany maraina sahady ireo fiara vaventy ny BNGRC na ilay karavana vonjeo longo mitondra sakafo andreo fianakaviana tratry ny tsy fanjarian-tsakafo na ny kery any Atsimonosy. Ketary Vilas Tantely Andriambelona no nanaraka akaiky ny fiaingana izay. Tamin'ny folora maraina no niainga teto amin'ny Bagode Ambohijanaka Barony BNGRC ireo fiara vaventy misy fito na ny karavanina vonjelongo hiazo ny Atsimonosy hitondra fanampiana ho an'ireo faritra ahina hotandiny Mendoza amin'ny tsy fanjarian-tsakafo na kere ka sakafo milanja 700 taona no hozaraina anantoerana. Efa tandondoniny izany tsy fanjarian-tsakafo zany ny amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izay indrindra no nahatonga ny BNGRC tao anatin'ny fotoana fohy rehefa nahita anio atao hoe mardrefy navoaka an'io IPCU dia nanao ny fivoriana maika ny BNGRC ahafahana miatrika mandrindra ary manatanteraka ny fanampiana sy ny andriandro ny BNGRC ary tsy nijery an'izay hoe andro-paka fa atao hoe vonjy tohana no atao dia andefa anreto camion reto dia any zany tsika mandamina manao ny fandrindrana rehetrarehetra amin'ny fitsinjarana an'ireo isaky ny camion indray midina any amin'ilay commune voalaza tafiditra ao anatin'ilay atao hoe situation alarmant dia manao ny lancement officiel miaraka amin'ireo manam-pahefana any fotony dia manomboka zany ny fizarana any amin'ny alakamisy antsika. Marina moa fa isaky ny 3 volana ny BNGRC no mahazo tatitra na angom-baovao ny fivoarany tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapana Atsimonosy iny na ilay IPC ka raha amin'izao dia ny voalohany karavanina vonjelongo izao dia ia tsy mandrefana androy anosy no ahazo fanampiana izay vinavinaina hatomboka ny alakamisy izao. Izany natrano amin'izay vaovao ara-tsosialy izay isika mitombo hatrany ny trangana retina ho mamiada ny vozo ny tranonjaza izay mahazo ny vehivavy tsara nefa mampafantatra fa asoroana tsara izany amin'ny alalan'ny vaksiny miaro amin'ny HPV na ny papillomavirus humain araka ity fanadihadiana hoentin'ny voirana Esperantsika ity. Anisan'ny aretina mahafaty vehivavy maro ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Ny otrika aretina HPV no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga izany. Matetika dia tsy hita soritra izy io raha tsy efa mandroso ny aretina. Eto Madagasikara, tombanana ho 703 mahery ny tranga vaovao isan-taona ary mahery ny 403 no maty vokatry ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Ampihenana io isa mampivarahontsana io, efa misy eto Madagasikara ny ezaka fanaovana vaksiny HPV ho an'ny zazavavy, ampihenana ny tany homamiadana amin'ny hoavy. Nandritra ny hetsika fanaovana vaksiny VAOP miaro amin'ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza izay notanterahana tamin'ny volana Desambra 2023, efa ho ray faingo fito tapitrisa ireo zaza nahazo ny vaksiny HPV teto Madagasikara. Efa natomboka tokoa io vaksiny io, nisy ny vaksiny izay natao tamin'ny volana Desambra lasa teo ho an'ny tovovavy 7 taona ka hatramin'ny 14 taona. Dia ny teto amin'ny CSBD manokana aloha satria ny tanjona tamin'io dia 20 isan-jato ny tovovavy ao anatin'izay sarany isa-taona izay, dia ny anay moa zany 70 isan-jato teo no nanao an'izay vaksiny izay. Dia mitambatra ao daholo moa ny teny anivon'ny sekoly izay isorana be dia be, ny teny amin'ny tsena ihany koa, dia ny teny amin'ny fokotany sy ny tonga tetỳ amin'ny tobim-pahasalamana. Ankehitriny efa tafiditra anatin'ny tetiandro vaksiny eto amin'ny CSB2 Mahamasina ny vaksiny miaro amin'ny HPV. Fa misy ihany koa izy io etỳ anivon'ny CSB2 araka ilay niteny teo am-voalohany fa kosa natao amin'ny zazavavy 7 taona ihany zany izy amin'izao efa niditra ao anatin'ilay atao hoe routine izy fa tsy campagne intsony tamin'ilay Desambra lasa teo. Fefa routine izy dia misy foana zany dia afaka mitondra ny zazavavy etỳ amin'ny tobim-pahasalamana ny indray aman-dreny rehetrarehetra izay manana zaza ao anatin'ny 7 taona. Zazavavy iray voaharo dia oreny iray ho velona rahampitso ary hovidian'izao ny zazavavy satria ny hoavin'izy ireo no hoavin'ny Madagasikara. Fa mifamatotra akaiky amin'ny fahasalaman'ny biby izay fahasalaman'ny olombelona izay
maro ireo aretina mahazony olombelona no avy amin'ny biby raha tsy laza fotsiny tsika ohatra ny mpox, ny coronavirus, ny peste sy ny maro afaka ho fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-taona ny fahasalamana amin'ity taona ity izay tafiditra indrindra anatin'ny fankalazana ny fahavalany 70 taona ny OMS dia isy ny hetsika fitiliana olona sy biby manerana ny faritra 4 eto Madagasikara izy io amin'ny talata fa 7 volana aprily izao ka ho an'ny eto Antananarivo manokana dia etsy amin'ny parviana Analakely ny fotoana ka iory ilay arafiringana ampafantatra antsika misy kokoa mahakasika izay. Miamitombo ankehitriny ireo karazana aretina avy amin'ny biby mifindra amin'ny olombelona. Zava-dehibe ny fisorohana mialoha ko hampitomboina noho izany ny fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa sy ny fanamafisana ny fahaiza-mitarika ara-pahasalamana araka ity lohahevitra no safidiana ho amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ity andao hiara-entana ho an'ny fahasalamana hampiroborobo ny siansa. Mila fomba fiasa mirindra sy ara-metana isika. Ny fifandraisan'ireo lafiny telo ireo no miaraka amin'ny fikarohana ara-siansy ary mivondrona amin'ilay atao hoe fahasalamana tokana na plateforme ONELF. Ny ONELF dia fomba fiasa iray mampifandray akaika ny fahasalaman'ny olombelona, ny fahasalaman'ny biby ary ny tontolo iainana. Tsy azo sarahana ireo sehatra telo ireo satria mifandray akaika amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Hisy ny fanamariana io andro lehibe io amin'ny 7 volana aprily izao ho fanamafisana ny fiara-mientana amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na OMS sy ireo ministera hafa voakasika ary ireo mpiara-miombonantoka eny amin'ny parvy Analakely. Hisy tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny daholobe. Tafiditra ao anatin'izany ny fizaha-pahasalamana fitiliana antsary na ny ataontsika hoe radiografia, ny fitiliana ny homamiady amin'ny vozovozon'ny tranon-jaza, fanaovam-bakisiny ireo zaza, ireo saka sy alika sy ireo maro samihafa. Izany dia arahana fanentanana. Izany rehetra izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manantona vahoaka sy manolotra ny kalitao tsara trano an'ny sambatan'olona ary koa fankalazana ny fahavalao 70 taona ny OMS. Ankoatra ny eto Antananarivo eny amin'ny parvy Analakely dia isy manerana ny faritra 320 ny hetsika fitiliana saingy no marina teto kosa fa tsy anelingelina ny fisokafan'ny tompo-pahasalamana rehetra manerana ny Madagasikara ny hetsika. Amin'ny talata zao zany izay hetsika izay fa tsara ihany koa mampafantatra fa manana fomba fiasa manokana andraisana marary ny CHRD2 any maro antsehatra indrindra ny ady amin'ny kolokolo satria na dia ny anivony ndre ny tompo-pahasalamana reny ary dia mbola misy izay kolokolo izay araka ity vaovao entin'ny vola Rafarasoa Totson François ity. Matipaika ny ady amin'ny kolokolo ara-pahasalamana eto amin'ny CHRD2 maro antsehatra efa voalamina araka ny sokajiny avy ireo tompona andraikitra mandray marary sy manome torolalana ao amin'ny hopitaly. Dia miaingary vavahady misy tompona andraikitra ao mpandray dia izay magnampy mitariky mandeha amin'ny accueil avy amin'ny accueil zay magnontany ny kany mahazo tsiraikaraiky na aretigny mila fandidina izy io na aretigny tsy mila fandidina dia voafaritra satria agent de santé-ny ao dia mamaritra anazy dia mitariky izy mandeha ao amin'ny session. Avy amin'ny session ndray vao efa ny vola avy amin'ny session dia magnambara le toerana alehany na izy mamonjy le médecin na consultation médicale na consultation chirurgicale. Ampy ny fitaovana manomboka amin'ny fitiliana ka hatramin'ny fandraisana tanana ny fitsaboana eto amin'ny CHRD2 maro antsehatra tsy tokony salasala amin'ny fanatonana hopitaly ny vahoaka eto an-toerana hoy ny tompona andraikitra. Efa maro ny fitaovagna ato ny personnel efa azo lazaigna misy isan-tsokajiny araka ny spécialité dia mba hiarovana amin'izay automédication na fitsaboana tegna manokana agny an-tragno agny dia tsaratsara kokoa tsy mbola amin'ny am'fahasarotana ny mamonjy hopitaly fa dia ny vao matsapa tena misy tsy azoazo ny vatana dia mamonjy ny hopitaly fa vonoka indray ary manampy amin'ny torohevitra ny mpiasa rehetrarehetra ato amin'ny hopitaly. Voaja ireo lalàna napetraka mahakasika ny fahadiovana sy ny fikojakojana samy manadio ny toerana rehetra manandrify azy mifandrimbina amin'ireo tompona andraikitra voakasika izany ny mpitondra marary eto amin'ity hopitaly be ny maro antsehatra ity. Ankoatr'izay vaovao ara-pahasalamana izay dia manana vaovao ara-toe-karena ihany koa isika orinasa mpandrarà mpitarika mpamatsy vola mahery ny 100 no andray anjara amin'ilay fionana antsoina hoe CEO Summit Indian Ocean ho an'ny taona 2024. Ity fionana ity izay ho tanterahana eto Antananarivo ny 7 sy ny 10 volana aprily izao ary ampiray feon'ny mpandrarà sy ny mpampiasa vola izy ity eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Nandriana zavatra maro sy Roger Andriamanana no milaza amintsika misy kokoa mahakasika izay.
orinasa mpandraharaha mpitarika mpamatsy vola 500 no andray anjara amin'ny CEO Summit andiany faharoa ankoatran'ny avy eto an-toerana andrasana ireo mpiara-miombonantoka avy eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ahafahantsika zany mijery ny fomba fiaraha-miasa amin'ireo le partenaires internationaux izay afaka miara-miasa amintsika eto amin'ny faritra ranomasimbe indiana. Fanamafisana ny première édition moa zany ty faharoa ty. Ary eo zany tsika tokony fandinika tsara hoe inona tokoa zany no fomba fahaizana miara-miasa mba ahafahana mampisoritra antsika. Ny sehatra tsy miankina zany no tokony hitarika ny fampandrosoana ny Madagasikara ary ny sehatra tsy miankina zany no tokony ho afaka miara-miasa amin'ireo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka rehetra mba ahafahantsika mampandroso ny Madagasikara. Sehatra telo lehibe no omendanja mandritra ny hetsika. Misy ny cluster manokana zany zao dia ny agribusiness ohatra izay manodidina ny industrie rehetra ihany koa moa zany mazava ho azy dia misy ny immobilier eo ihany koa ny manodidina ny financement rehetrarehetra satria maro ireo olona izay mpandray anjara amin'ity zany no manana projet ihany koa izay tiana sitehisitraka an'izay financement. Ankoatra ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola avy eto amin'ny ranomasimbe indiana, sehatra tsy miankina avy amin'ny firenena 20 eto Afrika sy ao Moyen-Orient no fantatra fa anatrika ny CEO Summit Indian Ocean. Hoeny amin'ny fonjana Tanimora eny isika raha ny zava-misy dia nametrahana moské ny toerana ho fanamafisana ny fanarenana ara-panahy ireo voafonja sy fiomanana sady amin'ny fiverenan'izy ireo eny amin'ny fiarahamonina. Ankoatr'izay dia no atsaraina ihany koa ny tranom-piambina amin'ny faritra D ao anatin'ity fonjana Tanimora ity tetikasa ity izay fanohanana ireo voafonja sy ny mpandrarahany fonja amin'ny asa endreketan'izy ireo nataon'ny fikambanana ady ary natolotra tamin'ny fomba ofisialy araka ny vaovao nangon'ny Mamso Hortensia sy Firarzana. Zava-dehibe ny fisian'ny toerana fitaizana ara-pinoana eo amin'ny sehatry ny fibeazana sy fanarenana ireo voafonja. Ho fanomanana ara-panahy azy ireo hiatrika ny tontolo any ivelany. Foto-drafitrasa roa lehibe no napetraky ny fikambanana AHAD ato amin'ny fonjana Tanimora ho fanohanana ara-panahy ireo voafonja ireo dia nametrahana moské sy no atsaraina ny tranon'ny mpiambina ato amin'ny faritra D ato amin'ny fonjana Tanimora. Ezaka hanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny mpandraharahany fonja sy ny fikambanana AHAD. Il y aura un madrasa ici qui enseigne la lecture du Saint-Coran et aussi la langue arabe avec les détenus. Hisy fandaharam-potoana natokana hampianarana ny Coran sy ny teny arabo ataonay ato amin'ny moské ka ireo mpino-tsolamo avy any ivelany no hampianatra izany. Vonina hitondra ny anjara birikinay amin'ireo rahalahy voafonjy izay ary tsy natao ho an'ny mpino-tsolamo ihany fa hisokatra ho an'ny rehetra toy ireo asa sosialy maro izay efa natao sy ny arahana ny asa. Amin'ity taon'ity dia ho betsaka ny fiaraha-miasa entin'ny fikambanana AHAD ho an'ny fonjana Tanimora. Anisan'izany ny fanolorana maillot ho an'ireo mpanao fanatanjahantena baolina kitra, isy ihany koa ny fanomanana ny fifaninanana mifandraika amin'izany. Ils ont contribué à un tournoi. Efa nampiasaina nandritry ny vanim-potoana ny Ramadan ity foto-drafitrasa ity nafahan'ireo voafonja na natanteraka vavaka ao anatin'ny toerana voatokana sy mendrika izany. Fa natao androany kosa ny lanonana fanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nanamafy ny mpandraharahany fonja fa misokatra amin'ny fikambanana sy ireo ONG maro samihafa ny fonjana Tanimora ampisokatra ny tontolo iainan'ny voafonja sy ho fanatsarana ny fiainan'izy ireo ho fiarovana ny zo fototra tokony hositrahana. Toy ny tamin'ny taondasa dia nandray anjara tamin'ilay hetsika ara-koltoraly andian'ny 14 ny karakarain'ny firenena saodiana ny Arabia Saodita indray ireo tanora malagasy any an-toerana ary manana trano eva manokana izy ireo nentina nampahafantarina ny mahakasika ny Madagasikara amin'ny ankapobeny sy ireo zava-misy ao anatiny mba ahasarika mpizahatany aty amintsika ka Aurélie Arafiringa no hitatitra izay vaovao izay. Fanindrony izao no nandray anjara amin'ny hetsika ara-koltoraly karakarain'ny firenena saodiana eto Arabia Saodita ireto tanora malagasy. Tsy fandraisana anjara fa fandraisana anjara fotsiny fa nitondra hafatra lalina momba ny fisokafana, ny firahalahiana ary ny famirapiratany kolotsaina entin'ny Madagasikara ho amin'izao tontolo izao avy any Arabia Saodita. Misy ny trano eva manokana ho an'i Madagasikara nampiratiana sy nanehoana ireo vokatra malagasy.
Dia ireo tanora izay hitantsika eto moa zany miprezante ny hoe Madagasikara amin'ireo tompo-tanàna eto Arabia Saodita, ireo saodiana izany. Azavaina manomboka amin'ny voalohany aiza Madagasikara misy anazy, firy ny mponina misy ao, ahoana ny angezany manoloana an'ireo pays hafa. Miezaka mampafantatra ihany koa ny zavatra misy any amin'ilay toerana any Madagasikara zany mba hisarihana an'ireo mpizahatany. Azavaina ny kolontsaina ny malagasy amin'ny lafiny kolontsaina mba anisany ahasarika ny olona hitsidika ny Madagasikara. Mifarana amin'ny alatsinainy fa 4 aprily izao ity hetsika ara-kolontsaina andia ny 700 karakaray ny firenena saodiana ity. Manantena ireto tanora malagasy fa hisy ako ny eo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izao fihetsika ataon'izy ireo izao. Rapitsany no ifarana izay fampirantiana izay dia izay ihany koa topilasy tompivavy no manakatona tanteraka ny fampalalambavaoantsika teto amin'ny televizana malagasy tamin'ity herinandro ity dia ankasitrahana feno isika tsirairay avy tany atokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mirary fety sambatra ho antsika topilasy tompivavy rapitsika iaraka amin'ny Irène Ravo lolo Armanga indray tenako mamy fotoananao manaraka indray mandra-pionary.